La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miampitelo namonely vokatry ny valinaretina Covid-19 efatra ambizato kosa ireo tranga vaovao ary 700 ireo sitrana soamantsara raha tatitra tamin'ity androany ity. Isan'ny mahazo ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre de Madagascar ny any amin'ny faritra Matsiatra Ambony Fianaratsoa. Ankehitriny mahery ny 700 ny asa fanajariana sy fanatsarana ny endriky ny tanàna no efa vita. Tsy hanamora ny fiatrehana ny Covid-19 ny tantsorika hoentin'ny fanjakana ho an'ny mpisehatra ny fizahan-tany vokatry ny plan multisectoriel d'urgence hoy ny Confédération du tourisme de Madagascar. Raha tonga 7,7 ny mpiasa amin'ny fizahan-tany no efa very asa ankehitriny, 1,7 ny mpiasa ihany no voalaza fa azo fanampiana. Sary ny gendarmerie Pyrénéenne avao amin'ny brigade Andranomadio Antsirabe ireo olona 3 mpisoloky milaza fa mahavita manamboatra vola tena izy. Mifanesy ihany koa ny fanafiana amin'ny tapediana eto Antananarivo sy any amin'ny faritra maro. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanomboka tamin'ity androany ity tsy maintsy manao arotava ny olona rehetra mandeha amin'ny toerana fivoriam-bahoaka mihidy any Frantsa ary mandosazy hatrany amin'ny 530 euro izay tratra tsy manaja izany. Ny andidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny vaovao miampitelo no namony ainy vokatry ny Covid-19 efa hatramin'izaby kosa ireo tranga vaovao raha nitatitra tamin'ity androany ity miampitanandriana. Telo indray ny lavon'ny valanaretina Covid-19 araiky ny tatitra io atoandro io, ny ampy 700 ihany koa ny tranga vaovao ary ny ampy 7,300 ny sitrana, ny hena 520 kosa ireo marary mafy. Ny test PCR nazahoana ireo zany fito amby 20,300 tamin'ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny laboratoire ny hôpital Joseph Ravoangendrena-Valina. Faritra anankiroa ihany no nahitana azy 400 ireo, ny raiky amby 70 teto Analamanga, dia ny Boeny moa zany teto Mahajanga avokoa 330 no isan'izy ireo. Ny sitrana soamantsara ho isika dia 7,200. Dia ny 4,500 dia ireo ilay raisina tanana tany an-trano zany tsy niditra hôpitaly. Ny 330 kosa dia ireo niditra hôpitaly ka mitsinjara ho toy izao izy ireo 10 tao Anosiala, 5 tao Befialan-tanana, Andotapenaka nisy anankiray Ambony Andra ny sitrana soamantsara anankiroa, Aloatra Mangoro anankiray, Rivony Mamo anankiray, Atsirabe iray, faritra Nalanjorofo anaky 7, hôpital militaire régional Ampahibe anankiray ary centre médical Kintana Ambatomena dia nisy anaky 3. Etsekilana mafisy ny mpandrindra ny CCO Covid-19 fa tsy ny rehetra no tokony hanao fitiliana eny amin'ny toerana natokana amin'izany. Marina fa rehefa anatina problema ohatran'izao dia miazakazaka daholo mba te rassurer ny tenanao ianao tsy maninona dia vankoho betsika milahatra eo amin'ny villageoire efa nanao an'ity antso ity dia mbola averiko eto indray. Za zany tena manoro hevitra ny olona misy tokoa ny olona tena marary makeny amin'ny villageoire. Ireny olona reny dia mety hamindra anao ianao zay tsy marary. Na dia apetraka daholo ara ny dispositif rehetrarehetra ny balance inona ty ny dispositif sanitaire zany ny geste barrière sy ny karazany. Tadidio fa fotoana tsy ampizina, fihetsika tsy ampizina dia mety hifitran'le aretina ny aminao. Dia zay zany nataoko hoe rehefa tena hitanao hoe tena ilainao tokoa le fanaovana test dia makanisy ianao any. Fa raha ohatra ka tsy ilainao ka dia arao le zavatra napetrakatsika ireo zany makanesa makany amin'ny CSB dia aondray ny orienté anao.
hatramin'ny omaly 9 jolay 2024 araka izany. Totaly 7 ny isan'ny fitiliana efa vita, ka ny 7 amin'ireo no vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. 3 no mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. 7 ny totalin'ny efa sitrana. 7 marary mafy ary 12 ny totalin'ny efa nindosy ny fahafatesana. Androany nahazo ny anjara CVO-any ihany koa ireo mponina ao Ambatondrazaka ka ministry ny mponina nosolitena mpanjakana tonga tany an-toeran'ny ilarana efizao. Indrindra fa entanina foana ny mponina atsika, ny vahoaka atsika mba hanajatrany an'izay fepetrapetraky ny fitondram-panjakana izay. Ary verimbery foana fa io fepetra io tompoko dia tsy sanatria akory plezira ny fitondram-panjakana ny ametraka azy. Tsy fidina ny fitondram-panjakana ny ametraka azy satria tiany loatra isika vahoaka. Raha efa nahitana trangana coronavirus any amin'ny faritra Alotra Mangoro, tonga nitsidika ny tany an-toerana androany ny ministry ny mponina ho fanamafisana ny ady atao amin'ny coronavirus, ka fitaovana maro sy fanafody toy ny tambavy CVO no natolotra tamin'izany. No amafisany nandritra ny lahateny fa mbola ampahany ihany ireo fanomezana vao tonga any amin'ny faritra ireo, ho jerena akaiky ihany koa hoy izy ny lisitry ny fitaovana angatahan'ireo mpitondra any an-toerana. Nisaraka izany ny fankan-kevitra ny hainoana ny entaentan'ireo tompon'andraikitra, ka anisan'ny vohitra tamin'izany ny fangatahana ny tosika fameno sy ny vatsinjo ho an'ireo mponina mila izany. Manoloana ny fianaky ny valinaretina coronavirus ankehitriny, tokony fampidinika ny hery-velona rehetra hitadiavana vahaolana, hoy ny Prime Ministra teo aloha Monja Rondefo. Io ny nasaina. Mandalo krizy mavaivay tahaka ny firenena maro maneran-tany i Madagasikara ankehitriny. Manoloana izany, tokony ahisa fidim-paikady mifanaraka amin'izay ny fitondram-panjakana, hoy ny Prime Ministra teo aloha Monja Rondefo. Ka ny fahitako azy misy décalage aloha zany ny mesure raisin'ny fanjakana miohatra amin'ny fotoana tokony nakana azy. Zao le mesure raisina amin'izao dia tokony mesure efa 3 volana taloha zany efa noraisina. Zao moa izy voaray. Ny faharoa koa ary zava-dehibe ny communication hoentina miatrika an'izy ity. Mipetraka foana le aya. Move le communication atao communication tena hoentina miady tokoa amin'le Covid-19 ary mahomby sa hoentina miady amin'ny Covid-19 sy natao hitadiavam-bola. Isan'ny vahaolana roso ny isoroana ny fiparihan'ny ity valanaretina ity ny fikaonando ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Tokony ifampidinika, vonina ny tenako ifampidinika amin'ny mpitondra sy ny mpanohatra ihany koa satria crise zao lalovan'ny firenena zao ary zao koa ny fotoana tokony ampisehoana ilay atao hoe fitiavan-tanindrazana raha mbola misy. Izy io tsy vitany lazaina fa amin'ny fomba fihetsika. Dia tokony fotoana zao ifanomezan-tanana. Zay fifanomezan-tanana zay amiko tsy vitany hoe manome masika vitsivitsy na manome gonimbary vitsivitsy na manome savony vitsivitsy fa misy rafitra apetraka, misy paikady apetraka ifanomezan-tanana na anaovana an'le hoe sursaut national. Fomba maro no ahafana midinika sy mifampiaina manoloana ireo fepetra raisina ao anatin'izao ame anara-pahasalamana izao raha ninambarany atrany. Miaramila iray no nitifitra ka nandratra olona tao ilakaka no niteraka savorovoro tao an-toerana. Efa niraisina ny fepetra momba an'io miaramila io hoy teo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay naneho fialan-tsiny ihany koa ny alarana efizao. Taorin'ny tao Toamasina, miaramila iray mamitahiraka manentana ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana avy ao amin'ny vondrona iraisam-piadiana voalohany na ny premier BIA iosy no nifanolana tamin'ireo olona tsy nanaiky ny fanaovana cash-push. Vokany, raha namaly ny fifantsiana ady nitifitra ary nandratra olona iray ity farany. Efa mandeha ny fifampiresahan'ny tompon'andraikitry ny tafika any an-toerana sy ireo vahoaka izay nitokana vokatry ity tranga ity amin'izao fotoana.
manoloana io fioaram-pefy nataon'ny maramila iray tany Ilakaka io, nandray ny andraiky ny avy hatrany sy ny teo anivon'ny tafika ka nandray an-tanana ny fitsaboana ny olona naratra ary nandraisana fepetra famaizana ihany koa io miaramila io. Androany nanao fampitambavao tamin'ny mpanao gazety ny teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ka manatitra ny fialan-tsiny amin'ireo izay voakasika izany raharaha izany ary mangataka ny fiarah-miasa amin'ny vahoaka indrindra ny mikasika ny ady amin'ny Covid-19. Namoaka didim-panjakana ny préfecture ao Toamasina Omaly mampitsahatra amin'ny fomba ofisialy ny quarantaine ao Ambadivi. Mizotra miandalana ihany koa ny fialana amin'ny fiboana ao an-toerana izay efa nanomboka omaly ihany. Gaetan Andriatsilavo. Taorin'ny fionana tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny faritra tamin'ny herinandro ity, nankatoavy ny tompon'andraikitra ny drafitra Erosony Ambatovi amin'ny déconfinement. Araka izany, namoaka didim-panjakana ny préfecture ao Toamasina Omaly mampitsahatra amin'ny fomba ofisialy ny quarantaine ao amin'ny usine. Ny préfet izay mbola tsy nahazoana fanazavana fanampiny mahakasika io didim-panjakana io raha niazana natsoina tamin'ny antso Antarby. Izy ny voarakitra tao anatin'ny drafitra napetraka ny fiverenan'ny fiodinana mahazatra ho an'ny vondrona mpiasa voarafitra mialoha andehan'ny voalohany, ny fiverenan'ny fiodinana mahazatra ho an'ny mpiasa ao amin'ny sampan-draha miandraikitra ny sakafo sy ny fanadiovana, ny fiverenan'ny fiodinana mahazatra ho an'ireo ekipa voafetra manao asa fikojakojana ary ny fiverenan'ny fiodinana mahazatra ho an'ireo ekipa rehetra manao ny asa fikojakojana izay ahitana ireo fepetra fanampiny amin'ny fahadiovana mba hifehezana ny tataon-doza mifandraika amin'ny Covid-19. Ny fiaraha-miasa tsy tapaka amin'ny tompon'andraikitra ao an-toerana sy ny eo anivon'ny faritra ary ny drafitra ny déconfinement miandalana ny site. Nanomboka omaly alina raha ny loharanom-baovao azo ny dingana voalohany ary vinavinaina ho tanterahana ao anatin'ny 7 herinandro ny dingana rehetra raha tsy misy ny sampony. Tao anatin'izay 2 herinandro lasa izay, totosa soamantsara ny fandraisana anaty ekipa ny ankamaroan'ireo olona misa 720 na vita ny fitokana moniny sy ny fitiliana TDR atao amin'ny site izay nahafanana pody any amin'ny firenena aneviny avy ireo vahiny manodidina ny 100 sisa tavela atao amin'ny site tamin'ny sidina farany izay notanterahana ny talata teo. Amin'izao fotoana tsy misy olona tokamonina intsony ao amin'ny toeram-pitrandrahana sy ny usine raha toka folo ireo olona mitokamonina any ivelan'ny site. Salama tsara avokoa ireo olona mitokamonina ireo. Palalambavao amin'ity alina ity tsy izany fa Andriamatoa Rasambany Alain Désiré izay consultant eo amin'ny sehatry ny fitantanana sy ny fampandrosoana ifotony miarabanao tonga so eto amin'ny plateau an'ny Cool TV. Fanontaniana petrako aminao voalohany fatatsika amin'izao fotoana izao fa miatrikady amin'ity valina retina Covid-19 ity ny firenena malagasy indrindra erakin'izao tontolo izao fa firenena malagasy no resantsika misy kokoa misy ny fepetra izay efa niraisan'ny fanjakana, misy ny fitantanana ao anatin'ny zany ahoana ny fijerina hoe ireo fepetra sy ny fitantanana nyity crise ity eto amintsika amin'izao fotoana izao. Miaraba nareo ato amin'ny Cool TV ary miaraba antsika any an-tokatrano manaraka an'izao vaovao izao. Misaotra ny fanontaniana to satria manaitra ary manaraka ny ataoko hoe ny adihevitra eo anivon'ny fiarahamonina tokoa amin'izao fotoana izao ny fitantanana anatin'ny ady atao anatin'ity ady atao amin'ny Covid-19 ity. Ny tiako marina amin'ny voalohany aloha dia na dia eo ary nataontsika hoe niezaka atao ny fitondram-panjakana na ny gouvernemanta mipetraka foana ny ahiahy eo amin'ny olom-pirenena satria izany ataoko hoe fametrahana tsara tantana na ny bonne gouvernance ny amin'ity ady atao ity dia misy ataoko hoe fototra lehibe maromaro vitsivitsy mametraka an'izany fa tsy haiko manokana eto moa ny transparence na ny fangararahana amin'ny fitantanana an'le vola izay anisany mampametra-panontaniana ny olona amin'izao fotoana izao. Tsy pihako amin'ny voalohany moa zany karaha ohatra ka nametraka rafitra ny gouvernemanta ny leo le CCO na ny centre de commandement opérationnel mipetraka le fanontaniana hoe izay tokoa ve ny rafitra mety hitantanana nyty le ady atao amin'ny coronavirus ity mahomby ve sa tsy mahomby le rafitra misy tokoa ve ny mangarahara eo anivon'le rafitra satria hatreto anitsika tsy mbola nahazo bilan na nitatitra avy amin'ilay CCO hoe inona tokoa ny nampiasana n'ilay vola tsy le volany no tian'le olona fantatra fa fantatra hoe any amin'ny 600 millions de dollars latsaka kely eo le izy fa hoe inona no nampiasana ny vola io nentin'ny fanjakana nampiasaina amin'inona ividianana inona daholo ny pitsopitso nampiasana an'io ka izay bilan zay aloha dia tsy mbola meny CCO hatreto. Ny faharoa manarak'izay ny tiany olona fantatra koa ny ao anaty izany rehetra izany dia hoe inona ary ny fiantraikan'le ady atao amin'le coronavirus aty amin'ny commune ataoko hoe ny fotony satria ny coronavirus any amin'izao fotoana izao efa tsy ireo le
rafitra faritra telo nisy tamin'ny voalohany no misy an'izy amin'izao fotoana zao fa efa cas communautaire no ahinantsika amin'izao fotoana zao zany hoe efa any amin'ny fokotany efa any amin'ny commune no misy an'ilay valanaretina ka mametraka an'izay aiah zay ny olom-pirenena hoe mahomby tokoa ve ilay paikady hoentiny centre commandement opérationnel ary ny fandaniam-bola ao anatiny ao hoe sao de miompapana ka ny vola mety tokony anaovana an'ilay ady amin'ny maha ataoko hoe ny aretina azy sao de mba tsy mandeha mankany fa mirona amin'ny fampiasana azy amina zavatra hafa. Ny fahatelo ny azoko resahana koa dia anatin'ny fanjakana tsarantantana moa no firazana an'izany hoe tokony misy foana ny fametrahana an'izay tatitra eo amin'ilay vahoaka. Marina tokoa fa anjara anjaikitsy ny solombava-mahoaka zay nomeny vahoaka fitokisana no manao an'izay tatitra zay kanefa miditra anatin'ny hamehana isika eto efa nomena ny filoham-pirenena ny fahefana feno ahafahana miady ao anatin'izany ady atao amin'ny coronavirus zany ka ny zavatra tokony isy tokony any amin'ny gouvernement no mametraka bebe kokoa n'le tatitra isany ambaratonga ny ataoko hoe raha fitondram-panjakana misy eto amin'ny fanjakana fa indrindra moa hatrany amin'ny commune sy ny fokotany. Ao anatin'ny zay hoe fepetra efa niraisin'ny fanjakana izay anany miditra anatin'le hoe fitantanana ihanytsika misy ny tsy maintsy hoe fepetra raisina aorinan'ito corona ito nisy an'izany hoe ny relance économique nisy ny fepetra zay niraisin'ny fanjakana hoe apiatra ny plan Marshall hoanandray ny fijerinao amin'ny resaka fitantanana amin'izay mety agnomby hoe plan Marshall io. Miresaka plan Marshall moa isika eto hoe relance économique ny azoko resahana aloha hatreto tsy mbola anatin'ny table de discussion mihitsy zany hoe fanarenana toe-karena satria raha ny tombana nomeny filoham-pirenena de mbola manana ray volana sy tapany tsika hiatrehana aloha an'le pic ka plan Marshall resahantsika ataoko hoe relance intermédiaire angamba raha ohatra ka hoe zay ny azoko hanomezana anazy satria ny vola natokany filoham-pirenena ny gouvernement ao anatiny io le ataoko hoe paikady moa zany zay plan Marshall resahantsika teo dia tsy de hitako loatra ny fiantraikany mivantana amin'ny hiatrehantsika ny fanarenana ny toe-karena ao anatiny foezaka aloha voalohany zay hoe aorinan'izay ny lavitresaka satria ny antony foto-drafitrasa ny ankamaroany ao anatiny ao foto-drafitrasa zay tsy tena misy fiantraikany mivantana amin'ny ataoko hoe fanarenana ao anatin'ny foezaka ny toe-karenantsika satria ny olana misy eo anivon'ny fiarahamoniny amin'izao fotoana zao dia ny fahaverezan'asa raha izay. Ny faharoa ny tsy fahampiany ataoko hoe ny tosika ara-tsakafo eo anivon'ny fiarahamonina zany hoe io aloha no mila hatrehana ary ny fahatelo ny ataoko hoe ny ireo le sehatra tsy manara-dalàna na ny secteur informel zay tsy manana ambimbava akory hiatrehana ny fanarenana ny asany miala an'izao coronavirus zao any ka io no anisany olan'ny firenena satria ny orinasa ataontsika hoe efa ara-dalàna manana ny ambimbava ireny afaka hiatrehany foana an'le ataoko hoe ny fanarenana ny toe-karena kelikely eo ka miresaka ny plan Marshall itsika ny gouvernement atomboko dia ataoko hoe diso laharam-pahamena ihany na priorité satria ny priorité ny vahoaka ny priorité ny sehatra tsy miankina akory de tokony ho hita taratra voalohany ao anatin'izay plan Marshall zany. Marina tokoa fa ireo foto-drafitrasa netretin'ny filoham-pirenena misy famoronana asa ao anatiny ao kanefa ampiveriko foana firenena mbola mahantra isika zany hoe ny fahaleovantena ara-tsakafo aloha no laharam-pahamena ho an'ny vahoaka ny fahazahoana fahasalamana zany hoe ny fisitrahana an'ireny ataoko hoe fitsaboana maimaim-poana fahafahana mampianatra ny mpianatra satria hiditra amin'izay calendrier scolaire zay tsika kelikely eo ahoana no ahafahan'le ray aman-dreny ny tokantrano miatrika ara-bola ny fampidirana ny mpianatra any anatin'izay ataontsika hoe klasy be da be zay misy eto amintsika eto. Aminao ary inona ro sosokevitra avy atolotra ao? Ny sosokevitra moa zany zaraiko anankiroa le izy teo makasika ny fitantanana ny tiady atao amin'ny coronavirus ity araky teneniko teo hoe efa miditra anatin'ny cas communautaire isika izao dia tsaratsara kokoa ho an'ny gouvernement aloha mandrava nyty le CCO ity satria tiany lasa rafitra super gouvernement satria mivangongo daholo ny asan'ny gouvernement ray manontolo ka ataoko hoe omeo ny ministère misana ny fahasalamam-bahoaka ny ataoko ny fahefana feno na amin'ny fametrahana paikady zany fa indrindra amin'ny fitantanana nireo vola sy ny fitaovana rehetrarehetra hoentina miady amin'izany satria efa asan'ny ministère io efa asan'ny CSB io efa asan'ireo le
mpitsabo sy le tompona andraikitsy ny fahasalamana isana ambaratonga io. Ny faharoa manarak'izay tsaratsara ihany koa raha ataoko hoe omena n'le faritra ny fahefana satria mivangongo aty Antananarivo anie ny fitantanana n'ity coronavirus ity kanefa efa tsy aty amin'ny faritra telo resana taty any amin'ny voalohany tany amin'ny roa volana lasa le coronavirus ka omeo fahefana arabola ny faritra ahafahany miatsika an'izany ary ampiko amin'izay koa amin'le fitantanana izay ihany dia tokony masoa ny fitondram-panjakana ny fanomezana sehatra bebe kokoa an'le olom-boafidy marina fa mety tsisy asa zay tafiditra an'zareo mivantana le izy fa eo amin'ny lafiny fanaraha-maso no tokony omena sehatra marina fa ao anatiny ataoko hoe hamehana ara-pahasalamana itsika fa tsy manakana akory ny parlementaire izany na nireo mera ny lehibe ny tanàna izay voafidy mba hoka ara-dalàna hanara-maso ary hiditra ataoko hoe tsikelikely amin'ny fanatanterahana izany. Ankasitrahana anao Andriamatoa tondra zay fanazavana zay sy mivahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao tamin'ny ity hariva ity. Makasitraka tompoko nandray ny tenako teto amin'ny plateau-ny Cool TV ary misaotra anareo any an-tokantrano naharitra ny haino amin'ny fampizarana satria maha olom-pirenena ilaina izao ary indrindra moa raha ohatra ety amin'ny farany hoe ilaintsika eto amin'ny firenena hatrany raha te hametraka an'izany fanjakana tandalana sy ataoko hoe tsara tantana dia tokony omentsika laharam-pahamehana ny lafiny fampianarana satria olana lehibe eto amin'ny firenentsika io tompoko. Misaotra betsaka indrindra. Zay ny amin'iny fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika anao aorianan'izay natatsika mahakasika ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre de Madagascar any amin'ny faritra Mahatsatra ambony eo ihany koa mahakasika ny vola sandoka tany Antsirabe rehefa avy eo ary. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Tsaramanitra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fihenam-bidy roapolo isan-jato be izao amin'ny smartphone Telma rehetra. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Isan'ny mahazo ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre de Madagascar ny any amin'ny faritra Mahatsatra ambony ao Fianarantsoa. Ankehitriny maheriny 700 isan-jaton'ny asa fanajariana sy fanatsarana ny endriky ny tanàna no efa vita miantalandrianay. Mandroso ny asa fampandrosoana eo azy ny valanaretina Covid-19. Isan'izany tetika SAPADEV na ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre de Madagascar. Ho an'ny Fianarantsoa ohatra ankehitriny maheriny 700 isan-jato ny asa fanatsarana ny endriky ny tanàna sy ny fanajariana no vita. Ho an'ny Fianarantsoa indray misy ny fampiroboroboran'ny fotografitrasa mifandraika amin'ny resaka fizahatany ao an-tanàna, développement du tourisme autour de la vieille ville. Efa 700 isan-jato zany hoe fanatsarana ny endrika amam-bika ny haute ville ohatra ny zavatra hiteny ao ny fanajariana fampitaovana sy fotodrafitrasa mahakasika an'ireny lalan-kely mandeha misotra makany amin'ny toerana manana tantara touristique reny. Ao ihany koa ho an'ny Fianarantsoa ny fanamboarana ny fantsin-drano réhabilitation drain principal amin'ny ankapobeny zany ny resaka tsena
ho an'ireo tanàna telo reo aloha mbola tsy nanomboka fa tsy hoe tsisy satria mbola eo le resaka expropriation eo koa le resaka dossier zany mbola tsy vita fa zao zany d'ici mois d'août zany mety efa misy andeha ireny tsena isan-karazany reny. Tanan-dehibe telo no misitraka ny andiany voalohany amin'ity tetikasity, Fianaratsoa, Toliara ary Antsiranana. Ezana hoe ny tompon'andraikitra ny fanarahan'ny fahavitany asa rehetra sy ny tetiandro napetraka. Raha ny zavatra vita loatra eto dia mikasika an'le fandrafetana ny plan d'urbanisme reo dia efa any amin'ny phase ataoko hoe 2 ngambany izy amin'izao efa hiditra amin'ny finalisation zany phase 3 phase 2 moa zany dia hoe le prospective zany hoe le fiheverana ny ho avy lavitra ezaky ny fampandrosoana sy ny mety ho fanajanana azy atao amin'le tanàna dia amin'ny akapobeany zany dia misy lalana amboarina amin'izy ireny, misy fanajariana toerana, misy fatsindrano na fanariana rano malotona ny ranonorana, misy ny ihany koa ny fampitaovana tsena, fanagarana tsena, ary misy ihany koa zavatra maro isan-karazany amin'ny resaka foto-drafitra azy fampitaovana. Isan'ny fanavaozana vita tanteraka ny fanatsarana ny lalana Peratsiry, Lalakely Tandao sy ny maro hafa. Ny Agence Française de Développement no mamaty sy volan'ny tetikasa, eo ihany koa ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny fandoavana onitra ho an'ireo olona voakasiky ny fanesorana. Ankoatra ny tetikasa Padeva, miroso ihany koa ny asa hafa sahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy any Fianaratsoa. Isan'izany ny fanamboarana ny lalana Andrainjato, Ambatovory, Ambodirano sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fametrahana rarivato amin'ny sisin-dalana, lalan-drano voalalotra, fampitoviana tantana ny velaran'ny lalana, fanaovana beton sy fanamboarana tetezana. Tsy aivina, toromarika nomen'ny filohan'ny Repoblika ny anamboarana ny lalana an-tampon-tanàna ho an'ireny vohim-paritany rehetra. Tsy hanamora ny fiatrenan'ny Covid-19 ny tantsorika hoentin'ny fanjakana ho an'ny mpisehatra eo amin'ny fizahan-tany voafaritra ao anatin'ny plan multisectoriel d'urgence ho ny Confédération du Tourisme de Madagascar. Yves Richard. Tsy hitondra vahaolana azo tsapain-tanana ho an'ny mpisehatra amin'ny fizahan-tany ny drafitra maro lafy na ny plan multisectoriel d'urgence napetraky ny fanjakana hiatrehana ny Covid-19. Tsy voarakitra anatin'ny drafitra maro lafy ny fanohanana manokana ny mpiasa sy ny orinasa. Isan'ny nangatahan'ny mpisehatra amin'ny fizahan-tany nanomboka ny fotoana namolavolana ny plan de mitigation tany am-boalohany. Raha ny fanazavan'ny fivondrona ny mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Raha ny 7.9 isanjato ny mpiasa amin'ny fizahan-tany ihany koa no efa very asa hatreto. 10 isanjato ihany no voalaza fa hisitraka ny fanampinda anatin'ny drafitra maro lafy. Ny fizahan-tany anefa dia mampiasa olona mivantana efatralina. Zao tsika miresaka amina 500 sy 5,000. Rehefa vakina ilay PM2U dia voalaza ao izy ireo olona ireo tsy tena voafaritra manokana fa amin'ny akapobeany, guide touristique, ny serveur sy ny rehetrarehetra. Fa rehefa dinihana nefa ny 500 sy 5,000 tompoko dia satria ireo ny condition hoe mila manana knapsa ireo mpiasa ireo. Indrisa nefa ny eto Madagasikara ny ao amin'ny fizahan-tany dia betsaka ny mpiasa tena, ary ny lalàna eto amintsika dia tsy mbola mamaritra ny mpiasa tena ho anana knapsa satria patron an-tenany izy. Sy tomboko manokana amin'izany ny guide touristique. Dikan'izay zany na ny eritreretina ho azo arany ao anatin'ilay 500 sy 5,000 ny guide touristique tsy ho tafiditra izy satria tsy manana knapsa. Tsy mahavaly zany ilay singa ilaina ahafahana misitraka an'ireo fanampiana ireo. Mila hiverenana midinika arak'izany ny fanohanana ny sehatra ny fizahan-tany anatin'ny amehana ara-pahasalamana hoy ny Confédération du Tourisme de Madagascar androany. Fionan'izay angatahany izy ireo hiakatra midingana manaraka, andraisana fanapahan-kevitra avy hatrany. Raha ny fahitanay azy amin'izao fotoana izao dia misy ny fanapahan-kevitra izay tsy maintsy any amin'ny ambonimbony kokoa. Raha ny fiaraha-miasanay amin'ny ministera dia efa tena isaoranay be dia be. Fa nahita tsy nahatsikaritra izay fa
misy fanapahan-kevitra zay tsy miankina amin'ny ministera intsony fa tsy maintsy miakatra any ambonimbony. Dia izay io anaovanay antso io, ary rehefa nangatahanay efa ho 3 volana zay ny hoe iaonana amin'Andriamatoa filoham-pirenena miaraka amin'Andriamatoa prime ministre mba hahafahanay manazava bebe kokoa hoe zao anie ny tena mahazo anay ity, ary zao ny eritreretinay atrehantsika an'io rehefa mba milamindamina ny toetra ara-pahasalamana erak'izao tontolo zao seto Madagasikara. Noho izay olana samihafa mianjady amin'ny sehatra ny fizahan-tany izay indrindra no nanaovan'ny Confédération du Tourisme de Madagascar fanambarana ho an'ny filohan'ny Repoblika sy ny minisitra mpiay azy ireo ny 14 Jolay lasa teo. Teboka 5 lehibe no nangatahana fanohanana tamin'izany ka santionana ny fanafoanana manontolo ny etra sy tatahoketra samihafa. Lafim-baovao hafa kosa indray, mbola maro ireo biby tsy misy mpiay mirenireny eny amin'ny arabe eny manerana ny Madagasikara. Isan'ny betsaka amin'izany ny saka sy ny alika. Ilaina ny fanaramaso ny fahasalaman'izy ireny mba tsy hamindra aretina amin'ny olombelona. Nisy arak'izany ny sabotsy teo fifanaovatsy ny mpifanarahana teo amin'ny Animal Vos Madagasikara sy ny clinique universitaire vétérinaire. Michel Arnardzo. Betsaka ny biby tsy misy mpiay eto Madagasikara raha ny fanazavana amin'ny maha biby tsy misy mpiay azy ireo dia mety hitondra aretina ary aretina mety hifindra amin'ny olombelona izy ireo raha toa ka tsy misy ny fandraisana an-tanana ny fahasalamany. Resahantsika eto moa zany satria hoe misy olona andray le biby rehefa avy eo dia ny biby fitaiza aloha no tena resahantsika eto. Zany hoe tafiditra anatin'izany ohatra ny tena betsaka ny alika sy ny saka. Fiparitahan'ny aretina indrindrandrindra ny haromontana amin'izao. Reny biby reny tsy mba ny ankabeazany tsy mba nahazo vaksiny zany, vaksiny momba ny haromontana. Dia nefa ny mandehandeha mirenireny eny ka raha sanatria manaikitra olona na mety hoe matin'izay haromontana izay izy ihany dia tsy fantatsitsika hoe manahoana. Dia fiparitahan'ny reny biby manerana ny tanàna reny koa matetika ho ampijalian'ny olona izy. Teboka maromaro ny lafin'ny fahasalamana mila raisina rehefa manapa-kevitra hitaiza biby fiompy ny olona iray mba hisorohana ny tsy fahasalamany. Ohatra hoe alika ny resahantsika, voalohany indrindra aloha tokony vita vaksiny ara-dalàna ny alika sy tasinao. Tokony miala kakana, miala parasy ary mahazo sakafo voatokana manokana ho azy. Misy fivokany foana eo amin'ny fahasalamana io, indrindrandrindra raha ohatra hoe sakafo fotsiny zao resahantsika, raha ohatra sakafo hoaninao ao an-trano ihany no menao anazy mety misy tsy ho zakan'le alika reny satria tsy hitovy mihitsy ny sakafo ilain'ny alika sy ny sakafo ho an'ny olombelona. Ny resaka vaksiny raha vao tsy ataonao indrindrandrindra ny haromontana izay tsy maintsy atao eto amintsika dia tena zava-doza mihitsy ho an'ny olombelona sy ho an'ireo biby ireo, ny odi-kankana sy ny odi-parasy. Nisy ny sabotsy teo ny fifanaova-tsy ny mpifanarahana teo amin'ny Animal Voice Madagasikara sy ny clinique universitaire vétérinaire amin'ny fanomezana fitsaboana ireo biby tsy misy mpiay mirenireny eraky Madagasikara. Saron'ny gendarmerie pirenena avy eo anivon'ny brigady Andranomadio Antsirabe, ireo olona 3 izay nisoloky milaza fo mahavita manamboatra vola tena izy. Kolo TV Antsirabe. Ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Jolay 2024 lasa teo no nahazo angy-baovao ny kamandon'ny tompo-paritra ny gendarmerie pirenena avita Antsirabe renivohitra fa misy olona mahavita manamboatra vola. Araka izany dia nanao tatitra teo anivon'ny fitsarana ny gendarmerie pirenena ary nahazo alalana ny hanao fizahana mba hahafahana mitady porofo sy fisamborana avy hatrany. Rehefa natao ny velam-pandrika rehetra dia niona mivantana tamina ramatoa iray izay iraka sy mpiara-miasa amin'ilay mpanamboatra vola ka nilaza io ramatoa io fa misy mpiasa amin'ny banky Foibe any Antananarivo afaka mamoaka ravina taratasy fanamboarana vola. Rehefa niona tamin'ilay ramatoa izahay dia nitantara izy fa misy taratasy ravin-taratasym-bola ao amin'ny banky central ary misy produit miaraka amindreo. Laza izy fa olona ray ihany no afaka mamoaka andreo
fa mpanamboatra ny volantsika malagasy izy izy dia mihidy ao amin'ny banque centrale tsy afaka mivoaka karaha mazoto izy ianao satria vola be io azy zay daholo na mpanankaren'ny olona dia raha manana vola 10 tapitrisa ariary ianao dia mahazo raha taratasy izay mitetina 30 tapitrisa ariary. Natao ary ny fifanarahana ary ny toetrany ny fanadihadiana ka ny asabotsy fa 20 ny volana jolay 2024 lasa teo no nifanao fotoana tamin'ireo atidomi-kotrika ny tiraraha ity tamina trano fandraisam-bahiny iray teto Antsirabe renivohitra ny zandarmaria pirenena. Dia nifanao fotoana tao amin'ny trano fandraisam-bahiny teo am-bavady mangatsika izahay. Nasainy a nitondra nividy seringy, nividy lama, nividy clean ary nasiana nanomana sio misy rano. Rehefa tonga tao amin'ny hôtely dia natao ny fanandramana miaraka amin'ireo produit ireo natsofoka tao anaty laka taratasy raha taratasy efa nomanina avy any hitanareo io fonony papier alu io dia nasiana reto produit reto reto karazana carbure reto produit amin'ny tavoahangy sy flancon reto dia natsofoka tao anaty rano dia raha taratasy ary vola tokoa mivoaka avy eo. Araka izany dia hakingan-tanana sy fisolokiana no nataon'ireto olon-dratsy ireto. Trahatehaka avy hatrany izy ireo ary nahitana ramatoa iray sy lehilahy roa izay tena atidomi-kotrika. Raha ny loharanom-bavao azo dia tsy avy eto Antsirabe izy ireo fa avy any Antananarivo ary mahavita mivezivezy Antananarivo Antsirabe na dia eo azy ireo sakana izay efa apetraka ny zandarmaria pirenena. Voasambotra moa izy anankitelo miaraka amin'ireo produit ireo. Le ramatoa zany dia mpivezivezy Antananarivo Antsirabe. Izy eo lahy kosa izay araka mifantatra loatra eto dia nandeha moto ary nataony izay alana an'ireo sakana napetraka ny zandarmaria anankiray izy mandalo eo dia anankiray mandeha tonga dia ana roa aby indray izy voaraisiny anankiray. Maro ireo olona efa voavitaka ireto olon-dratsy ireto ary atolotra ny fampanoavana avy hatrany izy ireo ny alakamisy 17 ny volana jolay 2024 avy izao. Amin'ny tarainy ireo mponina ao an-tanàna Ambatondrazaka ankehitriny vokatry ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana mifanesy ny fanafiana amin'ny tampiadiana Abraham Randriamana. Tao aorian'ny fanafiana tao amin'ny tanàna Tsahalava ny farany herinandro lasa teo. Fokontany miisa 2 indray no fantatra fa nitrangana fanafiana amin'ny Tambasy tany Ambatondrazaka ny alin'ny alahady foa alatsinainy. Velotaraina manoloan'izany ireo mponina any an-toerana amin'ny tsy fisiany mitandro ny filaminana manara-maso ny tanànan'izy ireo. Maharitra ora maro ireo mponina ny fahatongavan'ireo mpitandro ny filaminana any Kazary irery izy ireo amin'ny fiatrehana ny fanafian'ireo olon-dratsy. Resaka fandriam-pahalemana tsarakaraka ny eritreritry ny tena hoe raha ohatra zany ianao ka ohatran'izay zao tamin'iray miantso fandriam-pahalemana taraiky be le izy dia ohatran'izay zany mba hitarainanay hoe rehefa mba misy ny fanampiana famiazan-tanana dia tokony hoe ara-potoana le izy fa tsy adiny roa adiny telo aorinana iny efa lasa ihany le olona. Misy taminay zany misy kobasy misy olona nanafika atao niditra-keriny re olona re tsy indray mandeha tsy indroa fa matetika zany dia re olona re ihany no matetika manafika tanàna any amin'ny fipaty Tsahalava mena atsimo any iny. Aza re tena mirongo fitaovam-piadiana tena mamono mafaty tsy vitany hoe maka fananan'olona fa mbola manafitra aina ihany koa. Eto zany tena tsisy eto sady le olona tsy mamonjy olona mihitsy na fahaterina tsy vinjeny olona satria izy matatra basy koa le olona dia tena tsy efa tena fa lasa efa ela zay vao tonga tsikelikely le olona zany mijery ny tena eto. Manaitra ny tompon'andraikitra ny mponina ny an-toerana hijery akaiky ny fepetra ho an'ireo olon-dratsy ao aorian'ny fahatratrarana azy ireo. Raha ny fanazavana mantsy iray volana ao aorian'ny famonjana azy ireo dia miverina manao ny asa ratsiny indray ireo jiolahy. Matahotra ny valifaty araka izany ireo mponina ny an-toerana. Zany taraina mihitsy aloha e zay amin'ny 6 zay manomboka miambina amin'ny 2 maraina vao mody nefa rehefa misy ny fatratrarana an'ireo olona reny za mihitsy mahita za mihitsy mahatratra fa ray volana sy tapany dia afaka dia aiza moa le olona tsy hanao valifaty ray volana sy tapany zany tsy dikany amin'olon ratsy zany afaka izy manao ny asany ray fa tokony mba atao hoe zay zany tsy mandidy fa mangataka fa tokony mba atao hoe mafimafy zany le fipetra amin'zareo. Olona manafika olona mamono olona zany tokony any ponja fa voaray volana sy tapany dia afaka izy ahoana moa zay tsy vonoiny nefa zay nefa tsy manana fitaovam-piadiana ohatra anazy hoe amono anazy. Tanay zany mba isiany andro masom-pokon'olona sy ny polisy mba hanao patrouille zany amin'ny alina sy ny mba mangataka ny andro masom-pokon'olona fa eto ary misesisesy foana mihitsy zany ny fanafiana eto nosindafilo amin'izao. Ankoatr'izay olona misy avaly no fantatra fa niakatra ny fampanoavana androany tany an-toerana vokatry ny fanafiana amin'ny Tambasy tao Antsalava.
Miantso ny mpitandron'ny filaminana indrainy andraiky ny manoloan'izany ireo mponina. Manjaka tanteraka ihany koa ny sakan-dalana ataon'ireo jolahy any Maintirano amin'izao fotoana izao. Mpitondra moto hamonjy ny kariera no voatafiky ny dahalo misa avala ny farany herinandro lasa teo. Henri Florian. Lehilahy iray nitondra moto no notafian'ny jiolahy miisa valo ny farany herinandro teo taon'ny Maintirano. Tena nielanelan-tany hamonjy ny kariera ao Ampisy commune Belitsaka ity lehilahy ity. Notojo ny sakan-dalana ataon'ireo andian'olo ratsy. Tokony tamin'ny 1:20 ora antoandro. Voakapan'ireo jolahy tamin'izany ny tanany sy ny lohany. Saingy mbola afaka nanjofotra izy ka fiara iray sendra nandalo no namonjy azy teny an-toerana. Entana maromaro no lasan'ireo jolahy tamin'izany. Tonga dia roe baka fara dia roe baka aloha tsy afaka mihodika amin'izay. Izay mandeha moto. Dia nododorindreo zay nododorindreo zay dia zao zao nisy nama jamafa le saraka dia dia raiky nanodina ka dia trasindreo amizay. Moto ny angalanao teo? Dia nivangony tao nataon'izay natao nalainy aby namako. Dia zao mbola afaka molay? Nafaky nandeha. Lafa agnatin'ny ala ao zao vao nifany dia nipetraka ela dia nandeha nagnatognatony parigny dia hitako amin'izay tomobily babahy dia isakanako. Manjaka tanteraka araka izany ny asan-dalo sy ny fanakanan-dalana ataon'ireo jolahy eny anivon'ireo commune manodidina mampitony distrik'ny Maintirano amin'izao fotoana izao ka anaovan'izy ireo antsova avy amin'ny fotoanam-panjakana ny hanampiana ny mpitandro filaminana any an-toerana. Tontolo ny finoana kosa indray voatendro filohan'ny fiangonana loterianina malagasy ny pastor Andrianjafy Octave Benil izay filohan'ny synode partany Antsinanana. Akoatr'izay ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona kosa no mitana vonjy maika ny andraikitry ny filohan'ny FFKM. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nanomboka tamin'ity androany ity tsy maintsy manao arotava ny olona rehetra mandeha amin'ny toerana fivoriam-bahoaka mihidy any Frantsa. Fanadina. Toerana mihiboka noho izany tsy maintsy manao arotava. Izay no fehezanteny miverimberina ato amin'ity tranombarotra iray any Frantsa ity. Nampitomboana ny mpiasa ary misy manara-maso ny fanajana ny mpiantsena izay fepetra izay. Samy manana ny fomba fijeriny ity fepetra noraisina ity ny tsirairay. Ao ireo milaza fa mbola tsy voafeny aretina karary ny fanaovana arotava. Ao kosa ny tsy mankasitraka saingy tsy afa-manoatra. Efa ela no nandrasana ity fanapa-kevitry ny mpitondra ity ho ny tompona andraikitry ny tranombarotra iray. Teo aloha mamaly ny olona raha asaina manao arotava, ankehitriny tsy misy miresaka intsony. Eto amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena iray, misy ihany koa ny fepetra rainy, tsy maintsy manao arotava vao vita ny fanatanjahantena. Ireo rehetra tsy manaraka izay fepetra izay mandola manda mitetina 530 euro. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrany nanaraka izany soava tsara ato alto. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.